raikitra indray ny grève ho an'ny mpianatra eny amin'ny ENS-Peflo raha somary nangingina ny teny Ankatso. Équipement sy vatsim-pianarana no takin'ireo mpianatra ireo. Sakoka ny tetsy Peflo androany na dia tsy niditra antsehatra aza ny mpitandro filaminana. Anampin'ny vondrona Europeana amin'ny fandefasana mpanaramaso iraisam-pirenena ny COI miarahaba ny malagasy ity vondrom-paritra ity no nidingana vita hatreto hirosoana amin'ny fifidianana. Olona 7 ny sarin'ny pôlisy, 4 mpamakin-trano, tratra niraka tamin'ny fitaovana, 2 mpangaro paosy ary ny iray mpangalatra fiara, mitoy ny hetsika manokana atao amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Ary farany any ivelany, Oslo Norvège, nandehandeha tao am-piangonana ny olona 3 nibridana milaza ny famiaro ny tontolo iainana, narahan'izy ireo fihetsika mamoafady izany. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tokony mangataka atiny intsony. Izy mahadimy amin'ny 20 Octobre, fidio ajo laharana fahenina. Andramo fa tsy ho maty antoka ianao. Good ride, pneu tsara kalitao, mampilamina ny dia. Mety amin'ny karazan-dalana rehetra. Goudron, lalan-tany, lalana be vatovato. Misy amin'ny rehefa izay ilainao. Ho an'ny fiara-tsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary. Minibus, sprinter manomboka amin'ny 2,5 sy 1 ariary. Fiara vaventy manomboka amin'ny 7 sy 3 ariary. Hitanao manderana Madagasikara, Antananarivo, Techno, Neuse Center 67 hectares. Good ride, mandeha am-pilaminana. Raha fahoaza fa milamy ity tanàna tiky Madagasikara ty misy asa. Raha fa mefa misy asa mandeha koa ty transport ty asa ty aty. Zay raha misy mpitondra tsara sy mahay mitatana mety lasa lavitra antsika fa tsy korosofahana ohatr'izao foana. Tokony mba hisy mifandimpahalemana satria mijalo ny vahoaka madinika. Te hiova ve ianao? Fidy io ery rajona ary mampianina. Malagasy miara-miainga ka mpitondra nompo fa tsy ho topoiny. Nizy mahadimy amin'ny 20 Octobre, fidio ajo laharana fahenina. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lahy sy tomboky vavy amin'izao hariva izao. Manasanao hanaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany. Ny ako ny fampelezan-kevitra avy hatrany nomboantsika ny fampahalalam-baovao anio. Tsy kobakambava no enti manao fampelezan-kevitra fa ny zava-bita sy ny mangarahara. Ny kandida ajo andriana arvely ihany no kandida samy atrika vahoaka miaraka amin'ny fanazavana sy ny mangarahara tamin'ny fotoana natompona ndraiky mpanjakana azy. Ny bois de rose sy ny fampianarana no tena nifantohan'ny fionany tamin'ny vahoaka ny Antalahy sy ity kandida ity omaly fanadihadiana. Antalahy, isan'ny distrika de Bois de Rose ary distrika iray ao anatin'ny faritra Sava, ahitana tanora naliny maro tsy anasy ihany koa. Saika avy aty amin'ity faritra ity, ny 10 isanjaton'ireo Bois de Rose no giazan'ny fanjakana malagasy hatramin'ny taona 2020. Isan'ny tena saridalana nefa ity distrika ity ary sarotra ho an'ny mponina ny manao asa fambolena noho izany. Isan'ny distrika lafo fiainana indrindra ihany koa raha ny vidy zavatra no jerena. Ireo rehetra ireo no natenain'ny vahoaka fa hitondra ny kandida ajo fiovana. Ity kandida ity izay milaza miharihary fa mitaky ny mangarahara momban'ireo harem-pirenena ka sain'ny fanjakana amidy ireo. Fantatrinareo fa samy mietreritra anio daholo. Asa inona no nataitra mitondra tampoka teo andao amidy aingana mibolabola. Sa fa matahotra ny tsy eo tsony. Iaka faraparany. Tsy afitsika ekeny zany. Ataovy mangarahara ny fivarotana ny bolabola io ary vola azo amin'ireny dia tokony hanamboarana ny lalana Antalahy fa tsy hoe anaovana
fiarovana ny fividianana fa iza no nilaza tambola teo amin'ny fitantanana ny raha-mpanjakana hoe misy vola anaovana fividianana ko tampotampoka eo mety isy vola fa teo midy volabola. Manaraka izany ho an'ity distrika ity saika ankizy avokoa izany hoe latsaky ny 17 taona ny 27 isanjaton'ny mponina ary maro no zarara miditra an-tsekoly ny mpianatra. Olana iraisan'ireo sekoly aty amin'ny maneran'i Madagasikara ny fasahirana ny mpianatra vraminy ny fanandrify tamin'ny tahitan'izy ireo ny politika ny fampianarana ity ny kandidarado. Raha manam-bola ny fanjakana andoavana vola karamana olom-boatendry amina rivony fa maninona ny tselomy karama amin'ny mpampianatra ho an'ny taranaka malagasy. Zay ny mahatonga antsika tsy mihavana mihitsy eto satria be ny fitiavan-tena dia ny feriferitreretana ny hoe ahoana fotsiny ny azahoako toerana dia zay dia tafita sy ny fianakaviako. Raha mbola olom-bitsy no mahazo tombotsoa amin'ity fireneny ity dia tsy ho tanteraka zany fampihevanana sy fampandrosoana azy zany. Ka ny antsika dia mazava tsy maintsy ampidirina an-tsekoly ny zanaka malagasy rehetrarehetra ary tokony ho maimai-pona hifidirana an-tsekoly. Zay ny fitovizana voalohany indrindra aloha ao anatina repoblika. Ary ny mpampianatra vita fiofanana dia tokony ho raisy ny fanjakana atsaka ny sendavany satria tsy mino fa raha Société zany nataonareo framma tsy anaiky izy, raha CST nataonareo framma tsy manaiky izy, raha gendarme nataonareo framma tsy manaiky izy. Fa maninona ny mpanabea no atao framma nefa ireo no antoko no avy ity fireneny ity. Zay fanaovana tsinitsinina ny zanaka malagasy sy ny zana-bahoaka zay no miteraka korotana foana dia eto amin'ity fireneny ity satria mahatsapa ny olona ny akamaroan'ny olona fa voahilikilika amin'ny tantanana angaga-pireneny. Nateriny kandida ady ihany koa fa azo université avokoa ny faritra roa amby roapolo manerana ny nosy. Manana ny mpampianatra ampy azo aparitaka andraikitra izany isika no tokony anana vola anaovana izany ihany koa ny fanjakana malagasy raha tsara tatana ny volam-bahoaka. Izay tsy manana anao propagande hoe rehefa lany zay dia zao nataonay, rehefa lany zay dia zao nataonay fa efa nanomboka asa ho an'ity fireneny ity ary mekitrehitra no mbola anoyany zany asa zany zay niainga fa ny fotony mihitsy fa tsy hoe asa amin'ny savoam-boana fotsiny. Io raha pireneny zany tsy vitana sangisangy, tsy vitana kanofinofy fa miankina amin'ny hoavy ny taranaka fara-madimby ka tsy tokony atao kilalao. Isan'ny mbola mindrana trano ny université eto Tala efa nisy ny vava asa tao momba n'izany tany Atsimatsinanana, Analanjorofo sy tany amin'ny faritra hafa. Tsy mbola misy kandida filoham-pirenena teto na asananao izany na raha-pirofo ka natsapan'ny vahoaka ny faritra ny lalovany fa tsy ny mpanao politika rehetra kory dia ho fosotra avokoa. Na dia vitsy azy ireo efa nanam-pirofo fa nampiasa ny fahefana teo am-pelantanany ho fanasovam-bahoaka sy ny tantana ny volam-panjakana ho tonga iny fotony tahaka n'ity kandida ity. Voemara iray amin'ireo tanàna ao anatin'ny faritra Sava, malazeran-tany amin'ny faritra Lavanilina sy ny resaka bois de rose ihany koa. Iray amin'ireo komina sahirana indrindra eto Madagasikara ihany koa anefa tsy misy mijanona ny antoerana ny harena vokatry nyity voly fanondrana ity. Ovaintsika ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena ho ny kandida ady tany antoerana Omaly. Mila mianoka ny harenan'ny poitra avy eo amin'ny faritra misy azy ny vahoaka malagasy fanadihadiana. Saika marary mponety Voemara avokoa ny zava-misy momba ny fandrarana Lavanilina sy ny bois de rose. Ho an'ny mponina sy ny tantsaha, mijanona ho fitadiavana no hoan'ny isan'andro ny asa Lavanilina. Na dia tsy efa miala amin'izy ireo aza ny mpandrarà sy ny mpanamboly isan-taona, ny vahoaka tsy mandroso no tsy mahangona ka sahiran-dava. Ny tanàna tratraoriana amin'ny fandrosoana. Momba ny bois de rose kosa, ilaina venany amin'ny vahoaka izany ho ity kandida ity. Fampahafantarana anazy adidiny fanjakana no manomana fividianana fa ary laza ny fanjakana sy tokony andraikitry ny vola teo aloha sy rehetrarehetra fa hoe efa ao ny vola anaovana ny fividianana ka maninona lasa misy taitaitra tampoka indray dia aoriana. Raha midy ireo dia tokony amboarina ary anamboarana
lalana ampilibe voemara aloha zay aloha lara-pahamena zay no angatahantsika ty amin'ny faritra savana satria tsy mety no mifametsifetsy fa raha vokatra avatia dia tokony mba misy tombony ho an'ity faritra ty ihany koa aloha jerena voalohany tsy manambany ny fifidianana sanatria fa kosa tsy androso mihitsy ny firenentsika raha ny olona ny angan'ny vokatra tsy mahita tombotsoa aminy ny dolara sy ny euro ihany koa no miresaka amin'ny vidin'ny lavanilina nefa ny mpitondra no mahazo tombony tsy vitana dia ny lalana hivezivezen'ny mponina azy nataony mpitondra fanesy ny fanangonam-bola fotsiny ihany voimary manomboka eto tsisy afina amin'ny vahoaka intsony no nampiasaina ny volany hoy ity kandida ity rehefa izy no filoham-pirenena fomba fiteny tsy sahin'ireo kandida vakina batsilana hatramin'izay raha mamokatra lavanilina ty amin'ny faritra sava dia tokony ny olona mponina aty amin'ny faritra sava zany mahazo tombony voalohany raha ny tiana androso ny firenena dia tsy maintsy atao zara mitovy ary tsy maintsy mahazo tombotsoa amin'ny zavatra vokariny ny olona tsirairay avy tsy rariny raha ty faritra tia no mamokatra vanilina sy folisanjato ny vanilina amidy raha zao tontolo zao nefa ny lalana ambilobe voemara potika tanteraka makaiza zany ny arena makaiza zany ny vola tsy azo tsikekeny zany ary zay tsy maintsy ezahantsika ary zay tsy maintsy tanterahantsika tsy tokony ho verivery ny volam-bahoaka tsy hoe asa voatomboka nefa zany fa efa lova mipetraka ho an'ny taranaka faramandimby ny zava-bitany kandida ajo andreny anarivelo tamin'ny faritra maro teto Madagasikara ary efa mipetraka ho tantara ihany koa izany ka nosongadin'ny mponiny voimara izany omaly fa bazarynay moron-dranomasiny efa tsy fanaraka amin'ny tanànanay mba tianay ho tsara moron-dranomasinay zao izy ataovy izy fa raha pitso dia efa soniava tsy mavanta ny navy amin'ny taratasinay na avy tamin'ny chef de région ny soniavy izy na miavolana namboaratsika bazary ao amin'ny brabomany misy tanindrazinatsika ao tanomasina na tsy mety voarefy manahirina zao ny vonifeny raha mandrenitsika tantarana teto ny anatin'izany tantrano maro ny karakara misy ny namaro koa mba ny karakara hitany mba ataovany taratasy fa ny raha boakandreo fa iravolandroa mety tsy voaefa nefa mba ataovany arakavitanay izy ny nagnano izay nisongadina fa mifototra amin'ny olana fototry ny iainan'ny mponina ny fandarana asany ty kandida ity izay nanaporofatra amin'izay fa sary-piara amin'ny volam-bahoaka afakely lahateny nataon'ny solotenan'ny tanora voimarina indray fitenenana nandritra ny fandalovany kandida tany an-toerana Tsika tsy mety ho lany président république satria ny olo tsy malamy izy tsy logiky zao ny raha ambarako eto ny any amin'ny plein air azo andrenarivelo sy matahotra adversaire satria matoko valera ny malagasy ny mila matoko valeur ary ny malagasy rehetra dia mitovy avokoa manerana nosy arena ny resam-piaviana fa tsy tokony atao hifanenjehana ary vonona ny ametraka an'izany ajan'ny vahoaka malagasy izany kandida ajo andrenanarivelo raha ny nambarany nisy ny dinikasa manokana tamin'ny solotenam-bahoaka tany an-toerana taorian'ny fionana teto amin'ny kianja iray teto voamanara eo amin'ny pejin'ny fampianarana ny lamina amin'ny ankapobeny ny teny akatso tamin'ity androany ity ny lahatra ny vatsim-pianarana 2 volana nomena azy ireo ny mpianatra na dia tsy izay aza no notakian'izy ireo androany kosa vao nanao fitakiana tamin'ny alalan'ny fihetsiketsehana ny mpianatra ao amin'ny école normale supérieure tsy vatsim-pianarana ihany anefa notakian'izy ireo tamin'izany fanadihadiana vatsim-pianarana 3 volana équipement pré-salaire ary cité izay lasan'ny ANS nanomboka tamin'ny siny jeu des îles ka hatramin'izao fotoana izao no notakian'ny mpianatra ny ENS androany maraina toy ny an'ny mpianatra Katso sy Politeknika dia mbola vatsim-pianarana 2 volana ihany no nomena azy ireo nanomboka omaly ny fizaran'izany saingy nanapa-kevitra ny tsy handray ireo mpianatra fa hitaky mihoatra kokoa tamin'ny alalan'ny fitokonana teo ivelan'ny ENS amoron'ny arabe teo Ampefiloha sy tao amin'ny faritry ny toeram-pianarana Mate manino zay isaky migrève dia tenenao hoe raha honana hotifirina foana satria tsy manana basy satria zay manana ny zoanay zay aiza le démocratie tsisy vola ona miasina isa dia fa maninona zay normalement tokony eto tanindrazana aloha prioritaire fa tsy ny any
volana avy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny tsy fisian'ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra ity raha ny nambaran-talen'ny ENS. Ny teti-bola avy eo anivon'ny fitantanam-bolam-panjakana no manao ambanin-javatra ny fampianarana ka nametra ny vola natokana ho amin'izany. Noho n'le vola omen'ny fanjakana tsy ampy dia tsisy équipement fa 2 mois ihany. 2 mois dia ny karaman'ny mpandraraha dia ny vola amitanan'ny baka satria mbola nisy vacation baka tsy voaloha dia io bourse 2 mois io ihany. Ka ny io avy any amin'ny finance sy avy any amin'ny ministère fa zay aty dia mitsinjara fotsiny. Tsy manakana ny fitakian'ny mpianatra ny zony araka izany tompona andraikitra ao amin'ny ENS saingy tsy namela azy ireo hivoaka ny toeram-pianarana mba tsy hisian'ny fanakorontanana avy any ivelany. Vaovao avy any anivon'ny mpitandro ny filaminana tovolahy 7 no voasambotry ny polisy misana ny fandriam-pahalemana an-drenivohitra. 4 mpandromba, 2 mpangaro-paosy nitondra basikilalao ary ny iray mpamaky fiara. Samy niaiky ny heriny avy izy ireo ary efa niakatra ny fampanohavana fanadihadiana. Tsy mitsahatra ny manao fisafonana ny renivohitra ny polisy pirenena anamafisana ny fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra. Tao anatin'izany no nahatratrarana ireto tovolahy 7 ireto. Andian-telo izy ireo ary 13 taona ny zandriny indrindra izay mpamaky fiara. Ny roa teo Ambatomaro izay nitondra basy moa izy ireo izany rehefa tena nyzany verifiena le basy noentiny basy plastika le izy dia ireo basy ireo le anambanan'ny olona zany dia ny olona moa tsy mahafantatra vao mahita hoe basy dia sady manentaka izy dia iny no entin'ny fitaovana nampiasain'izy ireo. Dia tany amin'ray maraina tany nisy efadandray tratra niaraka tamin'ireto martoa sy barapainsy reto zany le andian-jola le misikotra tranon'olona sy le mpamaky tranon'olona amin'ny andro alina reny. Dia alina indray koa zany nyty anankiray ty le mpamaky fiara sy le fiara izay mipetraka eny dia maka ny autoradio sy ny maka ampiesina ao anaty fiarakodia zany izy ity. Nanamafy hatrany ireo mpitandro ny filaminana ary miantso ny fahamalinan'ny tsirairay indrindra amin'ny fifamezivezena amin'ny alina ary manentana ihany koa amin'ny fahampahafantarana ny mpitandro ny filaminana rehefa misy trangana olona mampiaya. Malona ny savorivory misy amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy mivoaka amin'ny fahangina ny polisy pirenena. Miantso amin'ny fitoniana izy ireo ary manamafy fa na misy aza ny fahalemen'ny fitandrona ny filaminana dia efa miezaka izy ireo ary tsy tokony hisy mihitsy ny fitsaram-bahoaka satria tsy mampilamina ny tany izany fanampanazavana. Misy zany amin'ny fandraisana andraikitra anamafy ezaka anamafy zany satria heverinay hoe le tsy fitokisana ny force de l'ordre na le système judiciaire no anisany ray mahatonga an'ireny le hoe ino izy teo vindicte populaire reny reny fitsaram-bahoaka reny dia lonolony ihany koa amin'ny mpitandro ny filaminana satria ekena mihitsy fa misy ny miopefy zany ao anatin'ny mpitandro ny filaminana en général ary indrindra ihany koa tsy hoe indrindra fa hoe ihany koa ao amin'ny polisy pirenena fa misy. Mahakasika ny raharaha tany Anosy naneho ny hevitra ny Prime Ministra Omer Berzika androany malaza ny Europa ankehitriny ny zavanitranga omaly. Olona enina no maty raha ny vaovao teto amintsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa voalaza fa 3 no maty tany Anosy Frantsay iray, Frantsay mizaka soa-pirenena, Italiana iray ary Malagasy iray. Somary mbola mifamaofao ny vaovao na izany na tsy izany nampitombo indray ny lazaratsy ny Madagasikara ity vaovao ity. Vetivety foana no nivizan'ny fampalam-baovao Europeana ny zavanitranga tany Nosy efa ho 3 andro zao. Ny famaofao ny vaovao tonga niverany ihany. Mitatitra izany avokoa ireo fampalam-baovao lehibe ao Eropa. Raha ny vaovao ofisialy tanteriny fampalam-baovao vahiny ireto, teratany Frantsay 2 ka ny iray no mizaka ny zoam-pirenena Italiana no maty niaraka tamin'ny teratany Malagasy iray. Izany hoe 3 no nidoram-ponina velona omaly ary mbola mandeha ny feo ankehitriny fa mbola misy lehilahy iray fa 4 ifampitediavany ponina. Efa nilamindamina ny tanàna hatramin'ny androany maraina tao Nosy. Lasa ady-hevitra ihany koa ankehitriny ny momba ny antony tezitra amponiny ka niteraka ity romorono nahafaty olona ity. Mandeha ny vaovao amin'ny internet fa tsy nisy resaka trafic d'organe izany ity resaka ity. Tsy mbola misy aloha hatreto ny vaovao na ahafahana nanamarina na nandiso izany.
Fantatra kosa fa ankizy 10 hatramin'ny 7 tato anatin'ny herinandro maromaro no efa tsy hita sy ny fampitediavana. Nitarika ny fahatezeram-ponina ny nambaran'izy ireo fa tsy fandraisana andraikitry ny zandarmeriam-pirenena manoloana izany ka iny afara tamin'ny rongorongo iny. Hatramin'ny androany maraina, ny masivon'ny Frantsay eto Madagasikara nanafatra an'ireo teratany Frantsay tsy hivezivezy amin'ny alina ny antoerana na dia efa tonitony aza ny ao Nosy Be ankehitriny. Tato anatin'ny roa taona farany ankoatran'ity zavanitranga tany Nosy Be ity, teratany 3 nisy namono teto Madagasikara. Isan'izany Religiose Emmanuel Elesbe, 24 taona, nisy nanakenda ny roa martsa farany teo. Ny Frantsay mpivady ihany koa, i Gérard Fontaine sy Johanna Delahaye, izay nisy namono tany amin'ny Toliara. Manoloana ity raharaha ity, efa nandefa iraka tany an-toerana ny gouvernemanta malagasy ary nilaza ny andraindraiky mifanandrify amin'izany. Na misy na tsy misy ny ambadika politika dia efa mandray ny andraikitra tandrify azy ny fitondram-panjakana mba ahitana ny marina sy soroana ny fiverenany tranga tahaka ireny. Tsy mahavaolana mantsy ny herisetra izay mitarika fanomban-javatra, faharatrana ary famoizana aina. Ny fanjakana tsara tantana dia mitaky fanarahana ny lalàna velona eto amin'ny firenena sy fifampidiniana ary fifanankalozan-kevitra amaritana vahaolana izay raisana. Noho izany, oka omelo mandrakariva isika rehetra. Ny fitsaram-bahoaka dia tsy vahaolana velively ary melohina mafy ka oka samy tandrina. Pejy efa kosa indray, olona manodidina ny 10 no efa latsaka sy naratra teo ary efa nahafatesana olona iray. Herintaona latsaka izao no nampiotsaka ny ampahan-dalana etsy Ambanidia. Tao anatin'izay herintaona izay tsy mbola nisy ny fanamboarana mampitoana ny fiara eny amin'ny manodidina io fahasimbany io ary mampitaitaina ireo mpampiasa ny lalana na ny mpitondra fiara na ny mpandeha tongotra fanadihadiana. Voatery mandeha faran'izay mora ireo fiara mandalo eto amin'ity lalana ity. Efa tery ny lalana fa manampitrotraka izany ny fiotsahana izay efa mirefy mihoatra ny 2 metatra ny alavany ary 2 metatra ny sakany. Mampikaikaika ny mpampiasa ny lalana io fahasimbany io satria mampitombo ny fitohanan'ny fiarakodia eto Ambanidia. Ali zany tena misy fiatsaikany amin'le asa le izy satria lasa miteraka embouteillage lasa tsy izy tery zany. Dia le izy nefa efa ela ihany io nefa no nisaina io zany. Fa tsy amin'izao aloha mbola tsy hita mihitsy izay fikarakarana anazy. Efa teo ihany zany zareo. Fa jerijery ohatr'izay izy dia mandrefindrefy eo dia efa 2 volana izay sa 3 volana teo fa tsisy fiatsihana hatramin'izao. Dia ho anareo koa ny inona ny zavatra hoe angatanareo manoloana izy? Ny angatahana aloha ny avy tany satria sahirana be ilay olona mifanerasera amin'ny tômôbilina zany. Ilay fifamoivoizana mihitsy zany ny simba amin'ny hantsana feno vatovato ary rano maloto no mirangaranga ao ambanin'ity hantsana ity. Tsy ny fivezivezen'ny fiara ihany vao elingelina fa miteraka fitaintainana ho an'ireo mpandeha tongotra ihany koa ity lalana simba ity mangataka fandraisana andraikitra ny mpampiasa ny lalana. Raha resaka ity lalana ity aloha dia tena sahirana be olona mponina mipetraka eto satria ny antony na mandeha eto izay dia misy tômôbilina zao maromaro. Surtout misy tômôbilina lehibe zany e. Dia tena atahorana mihitsy. Za zao mandalo hoe dia ohatrany hofanina arika aho. Satria matahotra an'le lalana. Dia misy reny simba io ka tokony amboarina aloha aingana dia aingana le izy e. Izy aloha zany matahotra. Tena matahotra satria le zavatra tady hotsaka le tômôbilina mandeha eny fa amin'ilay embouteillage. Dia tsara ngambo asiana fanamboarana ihany le izy. Eto tsy misy akory na dia fanairana sy fampahafantarana ny olona amin'ny fisian'ny lalana mampidi-doza aza. Ho an'ilay olona mateto, volana maromaro lasa izay vita fotsiny amin'izao ny resaka. Raha tany ivelany, azo ny tradoza sy ny fianakaviany natao ny nitory ny fiadidiana ny tanàna no fanaovana tandrevaka. Ny tanàna Antananarivo no tompon'antoka voalohany amin'ny fijerena sy ny fanamboarana toy izao amin'ny maha eto an-tanàna izany. Efa tsy latsako ny 10 izay ny olona any anjera ato. Efa nisy maty misy teto fa hatramin'izay nefa mbola tsisy famboarana. Mangataka izay mba homboarana ny fanjakana le izy fa sao misy mitatra le favoazany dia mikasika mankaty amin'ny tranonay. Fa misy ondrotana tsy nisy favoazana tany tranonareo zany. Tsy nisy favoazana aloha fa ny vato ny tsindrotsindroka teny nidona aty amin'ny trano vao namboarina le lalana ireny vao azo mandalo. Araka ny vaovao azo avy amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo,
miandry ny fandraisana andraikitry ny ministeran'ny asa vaventy izay tokony hamoaka ny vola anaovana ny fanarenana amin'izao fotoana izao. Mampametra-panontaniana ny maro ity tranga iray ity na dia efa niverimberenan'ny mpanao gazety teto aza tsy misy ny fandraisana andraikitra nefa miankina amanainy izany. Lasaiza ny mpitondra no miahaka toy izao Antananarivo. Nahoana ny tsy mbola misy hatramin'izao ny fanendrena PDS andray andraikitra rehefa tsy navita ihany ny teo aloha ho an'ny mponina Antananarivo aza latsaka ato ihany fa sady mety ho faty no iosina maloto. Manana manam-pahaizana maro sika eto Madagasikara, na tanora foana vita fianarana, na mpanao fikarohana, na enjeniera, na teknisianina. Maro ny sehatra anana ny traikefa, saingy tsy ahafahana mivelatra malalaka. Izany indrindra no antony fananana ariasa izay fananana hitondrana teknôlôjia vaovao eo amin'ny sehatra maro toy ny fambolena, ny angovazavozina, ny teknôlôjia mpifandraisany fanadihadiana. Tanora efatretsy ka hatramin'ny 5 hetsy eo no mivoaka amin'ny toeram-pianarana ambony ka hiditra eo amin'ny sehatry ny asa isan-taona raha ny salanisana avoaka ny stat. Tsy maharaka izany anefa ny tsenan'ny asa. 700 isan-jaton'ny tanora no tsy manana asa ankehitriny. Entsaikilany, ny 2,7 isan-jaton'ny tanora dia manao asa izay tsy mifanaraka amin'ny fianarana norantoviny. Raha tsy ilaza fa tsy ireo antony ireo, tanjon'ny fananana ariasa, ny fanomezan-danja sy ny fampiasana ny voka-pikarohana ho amin'ny fananganana orinasa miavaka sy mitondra zava-baovao an'i Madagasikara. Ny zavatra tsapa dia hoe tsy misy orinasa izay avy amin'ny alalan'ny tanora. Raha misy dia ray na roa. Maro matetika ary amin'ny lafina ataontsika hoe service misy. Fa ity zany dia ataontsika hoe zavatra be da be ny azo atao eto Madagasikara. Manam-pahaizana ny tanorantsika fa matetika tsy ampy finiavana zany, tsy ampy encadrement, accompagnement izay nataonay ato zany ahafahana manampy an'ireo tanora ireo. Isy arak'izany ny fampianarana sy fanampiana ireo mpifaninana rehetra voaray manomboka izao ka hatramin'ny volana Martsa 2024. Orinasa miisa 520 farafahakeliny no ezahana hatsangana ao anatin'ity andiany voalohany ity. Voka-pikarohana no entina manangana izany. Tsy hoe olona vaovao anangana orinasa vaovao ihany, fa ireo orinasa koa te hitondra fanavaozana ao anatin'ny orinasany io. Misy atao hoe diversification de service zany dia anisany azo raisina daholo koa anatin'izay orinasa izay ary tsy neto atoerana ihany koa aza fa ireo zanantsika ny ampelezana rehetra ny ivelany ihany dia amporisihana andray anjara koa anatin'izao fifaninanana izao. Maro tokoa ny voka-pikarohana eto Madagasikara. Matetika nefa dia voavidiny any ivelany izany ka tsy misy tombontsoa loatra ho an'i Madagasikara. Eo ihany koa ireo manam-pahaizana izay makany ivelany mitondra ny fahaizany noho ny tsy fahampiana ara-boly indrindrindrindra eto Madagasikara amin'ny fanatanterahana na amin'ny fampivelarana izany. Vaovao-pifidianana mizotra makany amin'ny fivoahana amin'ny krizy Madagasikara hoy Jean-Claude de Lestrac, filohan'ny komisiony ranomasimbe indianina. Noho izany dia mbola ny anampy izy ireo ary andefa mpanara-maso ny fifidianana miisa 9 eto Madagasikara. Fanadihadiana. Samy efa mandray ny andraikiny avokoa ny tsirairay ary azo lazaina fa samy malagasy ihany no nitady ny vahaolana amin'ny fivoahana amin'ny krizy. Afa-po amin'ny fikarakarana ny zotra-pifidianana ny sekretera jeneraliny ranomasimbe indianina izay mamita iraka maromaro teto amintsika nandritra ny fotoana maharitra. Ivondrona iraisam-pirenena ihany koa ety farany dia nanampibetsaka ny Madagasikara ary nanaja ny fifanekena teo amin'ny samy malagasy. Pour la manière dont le processus électoral est en train de se mettre en place, on dire enfin, mais nous connaissons tous les problèmes qui ont existé et on ne peut que se féliciter que la solution politique finalement trouvée, même si cela a mis du temps, pour permettre aux Malgaches d'exprimer bientôt leur choix politique. Itoy ny fanampin'ny iseho eraka izany anana solotena 12 anaramaso ny fifidianana izy ireo ary saika firenena mpikambana ao anatin'ny vondron'ny ranomasimbe indianina ireto mpanaramaso ny fifidianana ireto. Notre satisfaction, nos félicitations à tous ceux qui ont permis le déblocage enfin de la situation politique. Deuxième raison, c'est que nous sommes maintenant dans le processus lui-même et la COI va continuer à jouer son rôle puisque nous allons également déployer une petite équipe d'observateurs modestement, puisque la COI n'a pas les mêmes moyens, les mêmes ressources que les grandes organisations internationales qui vont déployer des dizaines d'observateurs.
nous serons présents, ne serait-ce que symboliquement, avec une équipe d'observateurs composée de représentants de chacune des îles membres de l'organisation. Ilay napetraka ihany koa nefa ny famailona amin'ny fifidianana tahaka izao satria na ireo tany izay anjakan'ny demokrasia aza dia ahitana olana avokoa. Sarotra ny lalana hodiavina nefa tokony hifanaja hatrany ireo kandida na amin'ny fampielezan-kevitra izay ataony na amin'ny voka-pifidianana amin'ny fihodinana voalohany. Efa misy ireo atota taratasy fitarainana amin'ny tsy fandraisan'ireo atota taratasin'ireo kandida hirotsaka hofidiana amin'ny fifidianana solombavambahoaka tonga miandalana kosa ireo lisitra ofisialy avy any amin'ny distrika manerana ny Madagasikara. Nantanteraka tatitra voalohany amin'ny fanaraha-maso mikasika ny fampielezan-kevitra ihany koa ny KMF Knoe androany. Nisy ny fahatarana avokoa ny fikarakarana hoy izy ireo nefa mbola tsy tara ny fanatsarana amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena, medaly limtelo no azontsika malagasy tamin'ny fiadiana io tompon-dakeran-tany eo amin'ny aiady kickboxing izay natao tany Brésil. Ny adiny sy ny aro ny voninahitra Madagasikara, ireo mandrafitra ny ekipam-pirenena ary heverina fa manana ny avy teknika isika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Niady dia niady ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ny fiadiana ny tompon-dakeran-tany izay natao tany Brésil. Nanomboka tamin'ny fahatelopolo ny volana septambra ka hatramin'ny ity andron'ny androany ity satria dia hatreto ny fananana farany natrehantsika malagasy. Reso teo amin'ny akatoko ny famarana ny menavolo efa nitarika telo ny ohatra ny tenany ary fantatra tamin'ny fanazavana avy any an-toerana fa ny mpitsara-panampy avy any Kazakhstan anjoro no nanome point négatif ny menavolo teo amin'ny 30 sekondra tsy farana ny lalaoan'ny adiny izy mirala izay ny fanindrenany tamin'ny Smith Bortland ary nitarika ny menavolo tany amin'ny faharesena izany. Ny ady mafy ihany koa ny Gaël ny fanandrina tamin'ilay Bulgarie Mirat Azerbi tamin'ny lalao akatoko ny famaranana izay nefa dia sarotra ihany koa ny fananana teto. Zaho zany tena demi-finale zany voarery. Niezaka ihany zany nanomboka tamin'ny 8e de finale kara dia mi zany zaho vao tena rery satria fa tamin'ny zananao kara tamin'ny maliny fa demi dia efa narary dolo ny tombo. Dia efa tsy dia navita enchaînement fy zao ilay adversaire koa zany efa expert izy amin'ny resaka K1 nefa zaho tsy dia mahay K1 fa kickboxing ihany fataoko akizay zany. Dia taminazy zany zaho nanatombo kely izy amin'izay raha zay fa le points zany mifagnarakaraka ny première round lesiko 2-1, deuxième round zany dia nitovitovy, troisième round teo zany voaresy zay. Zay zany fa mbola skill zany fa mbola expérience fa magnaraka. Atoraka izany ihany koa ny adinatrea ny Naval tamin'ny Sergek Orvak izay teratany Rosiana ary tsy mifampitsitsy ihany koa ny andaniny sy ny ankilany nefa dia lava ihany koa ny andrarezina malagasy. Tamin'ilay Rosiana teo zany dia hita fa zaka izy nefa tao anatin'izay adiny an-tsena rehetrarehetra zay dia nisy namana sendra voadona dia baty tamin'iny ny saina nefa azo toerana ihany ilay Rosiana. Julien izay anisan'ny nandradray ny teto Madagasikara izay nifanatrika tamin'ilay Milos Anik izay efa indimy tompon-daka eran-tany ary mbola mitazona izay mahatompon-daka izay izy amin'izao fotoana izao. Niady hatramin'ny farany nefa ny Julien tamin'izay fananana ho tompon-daka eran-tany eo amin'ny aiady kickboxing izay efa araka amin'ny 30 taona amin'izao fotoana izao i Milos Anik ary ity ady ny fandonany tamin'ny Julien ity no ady nataony farany amin'izay aiady eo amin'ny kickboxing izay. Julien izay anisan'ny andrarezan'ny kickboxing malagasy amin'izao fotoana izao satria dia mbola junior ny tovolahy izay 17 taona ankehitriny ary anana ny hoaviny tokoa eo amin'izay kickboxing maneran-tany izay. Nandrasan'ny rehetra ny ady voalohany atrian'ny Jacob Silber izay nifanatrika tamin'ny Stallone Maicon izay teratany brésiliana izy ity ary lavon'ny Jacob Silber tamin'ny low kick ilay brésiliana. Napalahelo anefa fa ny fandona mafy ny tongotry izy mirala ka natapaka ny tongotry Silber izany izay tokony hiatrika ny lalao famaranana anio ariva i Jacob Silber. Mazava ho azy fa dia resy tsy miady isika malagasy manoloana izay lalao famaranana izay. Andrasantsika amin'ny fahatongavan'ireo délégation izay lasa nandraton'ity fananana ho tompon-daka eran-tany any Brésil ity izay nahitana mpiady 7 menada ary vavitokana iray notarian'ny filohan'ny fédération-ny kickboxing Andriany Rina Briand sy ny tale teknika Maître Apollo ny makasika ny ady izay natao tany Brésil tany.
Maresaka avy any ivelany zava-doza no nitranga tany amin'ny fiangonana iray tany Oslo, Norvège, omaly. Tsy tahotra tsenatra ny lehilahy sy vehivavy iray nanao firaisana tao am-piangonana no sady niboridana ihany koa. Tanjon'izy ireo raha ny fanazavana azo mba hijerena azy ireo izay miady amin'ny fanombanany ala maneran-tany. Fanazavana. Dia tsy hoe azo ninona loatra ireto olona ireto fa dia ao am-piangonana no nanao fihetsika mamoafaty tahaka izao. Kiambanao mivondrona iray antsoina hoe Folk for Forest izy ireo ary rehefa nataony fanadihadiana dia nimbany anehoana fa misy ny fikambanan'izy ireo no tanjony tamin'ity fihetsika ity. Fihetsika izay tsy vitany hoe fandehandehanana ao amin'ny eglizy fotsiny ihany fa narahana firaisana sy fihetsika hafa sarotra faritana ihany koa. Ny Folk for Forest tany Norvège izay fikambanana miady amin'ny fanombanany ala. Ady tsara no atrehan'izy ireo ho fiarovana ny tontolo iainana saingy fomba hafahafa ity anehoany azy ity hoy ireo mpandinika fiarahamonina samihafa ny Norvège. Fikambanana izay miparitaka manerana firenena maro ankehitriny. Ny fanaovana firaisana ankalamanjana sy amin'ny toerana tahaka izao no fomba efa fanaon'izy ireo mba hisarihany manodidina sy ireo hainao manjery mba hitatarana fa misy izy ireo miady amin'ny fanombanany ala. Fa nanao mody tsy nahita ihany koa ny tao am-piangonana saingy rehefa niditra lalindalina kokoa ny fihetsika izy ireto dia nantsony mopera mitandro filaminana ka voasambotra izy ireo. Manatsafidy izy ireo manoloana izany na mandoa onitra na migadra 12 andro ka ity farany no safidian'izy ireo raha nambara mitondra tenin'ny Folk for Forest. Ny antony samboran'ny polisy azy ireo ny fanohitoanany lanjatsaina ara-moraly ankoatran'ireto vehivavy sy lehilahy ireto mbola nisy lehilahy hafa fa nitelony ihany koa na nalakanjo na natevin-daharana ireto olona niboridana tao amin'ny katedrala iray tao amin'ny Norvège ity. Tsy voatery ho tsara avokoa mazava ho azy ny zava-mitranga any ivelany ihany ary tena mila fitandremana. Dia iny ihany koa no entina mamarana iny fampahalalam-baovao. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao mbola manome fotoana anao raha ampitso amin'ny iray ora. Veloma tompoko.